Tena mbola betsaka ny zavatra tsy fantatsika mahakasika ny fanaon'ireo olon-dratsy naka ny malagasy tany Cambodge. Rehefa tafaverina soamantsara teto Madagasikara ireo 420 mianadahy dia afaka niresadresaka, afaka nanome ihany koa ny fanampim-baovao rehetra ho resahako anatin'ity vidéo ity. Nahitavako an'ilay asa zany tamina publication tamin'ny réseaux sociaux maloha tamin'ny voalohany. Rehefa hitako tao amin'ny publication ilay izy dia resaka asa tany ivelany fotsiny aloha, dia nandefa message privé tam'ilay olona za dia nandefasany numéro WhatsApp dia tany amin'ny WhatsApp amizay zay no tena niresaka tsara dia nanontany anazy aho hoe ino marina le asa. Anteny izy hoe resaka call center le izy, agent de service client zany. Dia nanontany zavatra maromaro anazy ohatrany hoe karama sy ny fomba ialana eto. Tsisy atahorana ozy ny amin'izany satria tsara be le karama $700 par mois. Mbala misy prime koa arakaraka ny client voarenao, ny problème voavahanao zany mety andraisanao prime mety andriany amina $5000 par mois agny anao raha ohatra ka tena miasa. Zay zany le zavatra niteneniny taminahy. Dia intéressé manko za satria hainao ihany ny fiainana eto Madagasikara sarotra. Rehefa vita zany le interview le recrutement zegny dia miala eo vato zay efa misy olona mitondra zay manaraka anay hoe alefandrezana eo vato hoe gasy le izy. Dia rehefa tonga tany Cambodge, amin'ny capitalin'ny Cambodge, Phnom Penh, dia efa misy olona mitsena anay. Dia le passeport aloha zany to dia nalain'le olona mitsena anay. Zahay zany tezany to dia nafantatra hoe sao dia mba asan-terivozony ty satria iny passeport zany nitazoma hoe afahana hoe mitazona anay hoe tsy maintsy manao an'le asa, ary tena zay tokoa ny zavatra nahazo anay rehefa tonga tao amin'ny compagnie. Dia rehefa tonga tao amin'ny compagnie zay dia nanao test, ataoko hoe test de nouveau zany le izy amin'ny typing. Dia zareo amin'izay mizarazara an'le groupe dia namakina contrat, dia le contrat tsy mifanaraka amin'le contrat taty Madagasikara. To dia asa scam. Tao zany zay vao nafantatra hoe le asa scam le izy. Nazavaina hoe miarina akoho zao tonga dia teo zany nazava. Za tonga dia tsy tafatory mihitsy fa za fa olobe fa tena tafitomana mihitsy za tamin'izy teny. Ino zany tonga dia leo mbola vao tonga tena fa désespéré mihitsy. Tamin'ny voalohany zay manko ohatrany hoe ampianarina hoe manao formation aloha. Hoe ampianarina ohatran'izao ity mo ampiasaina phrase rehetrarehetra zany tao anatin'ilay izy. Anao miresaka ao anatin'ny 4 jours dia 4e jour zay vao anao hoe miditra hoe fomba ahoana hiaranakenao amin'ilay olona. Satria amin'ny voalohany manko mbola resahana ohatra na mité le olona dia mitondra profil vehivavy dia le vehivavy tsara be dia fa misy exemple ny vehivavy ao anatin'ny sary iny miara-miasa raha ohatra le olona mangataka appel vidéo tonga dia entina amin'ilay vehivavy any telefony dia amizay resy lahatra le olona. Dia za rehefa misy olona tonga dia hitako voninanao le izy tonga dia iray soratiko amin'ny taratasy numéroany. Dia rehefa zay rava iny mandefasako message amin'ny WhatsApp normal mihitsy hoe aza manao an'io fa misy mifamarina zay efa niresaka amin'ny appel vidéo. Izy io tsy vehivavy miresaka aminao fa za mihitsy izy miresaka aminao. Io mbola misy mifamarina. Ok ary fa andefasako message anao rehefa za miverina miasa niteneniko ohatran'izay. Andefasako message tonga dia ataoko hoe yo bro tonga dia kivy be ny olona tsy mety aminay le asa. Dia zay midéclaré hoe asa ty tsy mety aminay satria asa misoloky olo. Dia remo zany teny hoe efa tonga aty dia efa tsisy solution intsony. Dia nanomboka te zahay nitady ahoana fomba hivoahana ato amin'ny compagnie. Eto aloha dia sady miala tsiny ihany satria nisy diso ny vaovao izay noresahana azo mahakasika an'izy ireto tamin'ny voalohany. Ny tena hoe tratran'ny polisy ny orinasa niasan'izy ireo ary dia nigadra ihany koa ireo mpiasa ireo. Tsy izay ny tena marina ary derako an'ireo olona 420 ireo satria raha ny tena izy sy marina dia ry zareo tsy nanaiky an'io asa io ary nanao izay fomba rehetra ahafahana miala tao. Rehefa niala tao izy dia napetraka tany amin'ny polisy. Izany hoe ireo polisy ireo ihany koa dia misy miraitso-kombakomba amin'ny tompon'ny orinasa. Misy fotoana ao anatin'ny masiny fampiasana manko misy telegram dia afaka fampiresaka ao anatiny hoe samy mpiasa rehetrarehetra. Dia misy ilay namany anankiroa niresaka tao anatin'ny telegram tratran'zareo ny conversation ilay namany anankiroa. Conversation zareo amin'ny telegram zany mitady moyen ino zao ahoana ny procédure ataontsika dia ampitsony ina le olona tsy natotokisana zareo rehetrarehetra reny
Niverifien zareo ny telefony tonga de nisamboriny zareo tany de enina totaliny zareo tonga de navoakany zareo. Zareo navoaka tonga de tany police d'immigration tao Samorong zareo nipetraka. Zareo zany rehefa tafavoaka nisy anankiray aminay amizay nanao faux malade le ry. De après tsy hitan'ny zareo mihitsy le atao na dokotera tsy hitany hoe inona atao am'le izy de tapakevy zareo alefa mody fa mandany volan'ny compagnie zao anteneny zareo. Fa natafavoaka zay atao misy namanay anaka be da be mivavaka adventiste tao aminay manko. De nandefa hoe miresaka aty foana le adventiste avy aty miezaka ny contact tao Cambodge nisy pasteur tao Cambodge ny contacteny pasteur ny adventiste izy ny contacteny le avy taty miara mivavaka am'zareo misy général cambodgian miara mivavaka am'zareo. De izy zany ny anakekezinay de général io am'zay niresaka tamin'ny police d'immigration de apitsiny moa zany namanay tao amin'ny compagnie no afaka zany hoe pitsiny zany police d'immigration naka ny namanay tao amin'ny compagnie. Ianara loatra misaotra ny rehetrarehetra izay mifandringana tamin'ny fampidinanay zahay tsika vahoaka malagasy rehetrarehetra izay mifandringana tamin'ny alalan'ny fanaovana ny cagnotte izay tena nanampy be dia be anay diaspora malagasy mipetraka ao Cambodge izay nanampy koa teo amin'ny fanohanana aran-tsakafo satria zareo no tonga navezivezy nanatra izay voatsirambin-tany zareo tamin'ny sakafo taty any France izay nanampy anay tamin'ny hevitra rehetrarehetra izay nahafahanay mifandray tamin'ny taty Madagasikara ihany koa hiaro zanako satria izy koa tena nanampy be dia be resaka hevitra fivezivezena mijery anay tany an-toerana isaoranay feno ihany koa. Manararaotra misaotra koa ireo influenceur malagasy satria zareo nanampy partage ny cas misy anay tany fa raha tsisy an'zareo dia tsy fantatry ny olona anazy anay tany. De isaorana ihany koa i Rija Tahina ary misaotra koa ny association AMS izay tena nanampy be dia be ny fampidinanay taty. Tsy ho voavalinay ny soa nataonareo fa Andriamanitra manan-karipahasoavana ny omaly fitio anareo rehetrarehetra. Misaotra tompoko. Ny amanokana dia isaorako ihany koa ny Sendwave manohana ny vidéo izay ataoko vidéo fampahalalana vaovao tahaka ireny hoentiko aminareo ireny. Application fandefasana vola aty Madagasikara ny Sendwave tsotra kely ohatry ny hitanareo amin'ny sary io alaina fotsiny dia apetraka ny laharan-tarobia sy mombamombanao dia apetraka ny koa laharan-tarobia n'ilay andray an'ilay vola. Raha mampiasa ny code promo RIJATA dia vao maika mahazo 10 € be zao.